atolotry ny CEAEM na ny Confédération des Églises et Association Évangélique de Madagascar sy ny fimpifimba na ny fiombona ny mpitoro filazantsara eto Madagasikara fandarana fiombonam-bavaka ho an'ny firenena ahitanao vavaka toroteny ira fiderana ko andeha iray fo andeha iray saina andeha ifankaty fa tokana tanjona Madagasikara ho an'i Kristy raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra aho ka melanelo ary anasitrana ny tany miarabantsika rehetra tompoko izay manaraka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao manonona fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao amin'ity fotoana ity ary amin'ny anaran'i Jesosy no ansoinay ao amin'ny tokantranonao izao fotoana izao izay fotoana lehibe afahantsika mandray hafatra afahantsika ihany koa mifampivavaka andeha hivavaka avy hatrany tompoko ry Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany io mankasitraka anao zay ary mame voninahitra anao amin'ity fotoana lehibe ity izay ahafahanay manompo anao amin'ny alalan'izao fandarana izao apetraka ampelantananao ny zavatra rehetra ary vangio ny fonay ny fanahinay eo am-pandrenesana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy tonononay fa voatahy izao fotoana izao voatahy ny sofina rehetra ny fanahin'ny olona rehetra ny sain'ny olona rehetra ny fon'ny olona rehetra izay mandray izany ary teraka famonjena lehibe izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Andehantsika mamaky ten'Andriamanitra tompoko ovakitsika ny ten'Andriamanitra atao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly ny asan'ny apôstôly toko 2 vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny 9:30 zao ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy asan'ny apôstôly toko 2 2:30 dia hoy izy roalahy minoa an Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao ity ten'Andriamanitra ity moa raha jerena contexte dia hoe tantara izay ny laza ny Paoly sy Silasy izay tao an-tranomaizina rehefa tao an-tranomaizina tao izy roalahy no nifanenjehan'ny olona satria nitorony amin'i Jesosy izy dia nogadraina izy ary rehefa nogadraina izy dia voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe tany amin'ny farany anatiny izy no nogadraina rehefa vakitsika ny ten'Andriamanitra zany dia izany no zavatra niseho teo ary rehefa tao anatin'izany toerana naka anaty tranomaizina zany izy roalahy reto izay tsy hoe mahafinaritra ny olona zany anaty tranomaizina zany fa mariana aloha fa natao tranomaizina izy tsy hoe nanao ratsy fa noho izy nitorony amin'i Jesosy dia lasa tao tranomaizina izy dia ny zavatra nitranga riavana dia izao rehefa tonga mamatonalina dia nivavaka izy niantso an'Andriamanitra izy niantso an Jesosy izy ny hira sy nanao fanompona an'Andriamanitra izy tao anatin'izany tranomaizina izany fanamariana lehibe aloha ninona mety hoe mitranga eo amin'ny fiainantsika kristianina dia tsy tokony alo mivavantsika foana ny fiderana an'Andriamanitra fa indrindra ihany koa ny vavaka tahaka nataony Paoly sy Silasy teto amin'ity tantaran'ny asan'ny apôstôly toko 2 ity satria dia tany amin'ny farany anatin'ny tranomaizina izy raha vakina ny ten'Andriamanitra dia tany anatin'ny farany tranomaizina izy iroalahy irety vakitsika eo amin'ny 20 izy ny ten'Andriamanitra hoe fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamono tena faty ihany izay rehetra ary izy niantso jiro dia nikaretsaka nitra sady tora-kovitra ka niakohaka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy ary rehefa nentiny voaka izy roalahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba ho vonjena dia hoy izy roalahy minoa an Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao eto moa zany dia milaza hoe ny zavatra nitranga lehibe dia saika hamono tena ny mpiandry tranomaizina satria noho ny vavaka sy ny rafiderana izay nataon'izy roalahy reo izy niantso an Jesosy niantso an'Andriamanitra tao anatin'izany hoe situation goavana hoe tany amponjy izy roalahy reto mariana aloha fa tsy hoe manaraka an'Andriamanitra ny olona manaraka Jesosy ny olona dia tsy hoe tsisy zavatra tsisy defi hoatrehana mihitsy fa mifanohatra amin'izany ara-betsaka ny defi hatrehana eo amin'ny fiainana tahaka natrehany izy roalahy izay mariana fa tsy nisy adosony fa noho ny
fitoriana an' Jesosy a no natonga izy ireo a no idina tao am-ponja kanefa ry havana raha nisan'izany zavatra zany a de tsy kivy izy tsy hoe alohantsika hiala an' Jesosy alohantsika tsy hitorony anaran' Jesosy tsony fa vao may izy ireo tsy menatra an' Jesosy satria mahafantatsika moa hoe ny fototry ny fiainantsika rehetra ny mpamorona zavatra rehetra de Andriamanitra ray Jesosy ny fanahy masina le Andriamanitra mpamorona zao tontolo zao zany no Andriamanitra Paoly sy Silasy ary tsy mba menatra an'izany izy teo anatrehan'ireo mpifatotra sy ireo mpiandro tranomaizina matetika ny olona de mety matahotra hoe fa maninona moa mety tsy tian'ny olona tsy voatery ho tia an'izany toriteny zany daholo ny olona fa kosa tsy menatra mihitsy izy ireo rana de nidina azy izy a na de nogadrain'izy ireo ary izy a de izao hoe nijoro foana izy hoe zahay a an' Jesosy a zahay a anompo an'Andriamanitra ny fiainanay de efa an'Andriamanitra ary na tia tranomaizina ary zahay a de tsy masakana anay a tsy anambarany am' Jesosy zany tsy asakana anay azavady a ny tsy anao ny fiarahanay am' Jesosy zany satria ny fiainana kristianina de tsy religion na fombafomba-pivavahana fa fiainana mihitsy zany hoe ny fiainana davanandrom-piainanao mihitsy zany a ny ao anatinao manontolo ny mombanao ray manontolo mihitsy a no iasany Jesosy no anjakany Jesosy no menao sihatra mba hidirany eo amin'ny fiainanao ary zany a no fiainan'ny Paoly sy Silasy tsy hoe makany am-piangonana fotsiny fa latsinainy sy talata de tsisy hidiran'i Jesosy ny fiainany fa eritrereto hoe hatrany am-ponja izy a de tena hoe navoaka ny teo mihitsy le maha-kristianina azy a fa niantso an' Jesosy izy ary niantso an' Jesosy izy tany amin'ny mahamaton'alina zany hoe any amin'le tena hoe fotoana zay tena hoe sarotra teo amin'ny fiainan'ny olona za mahamaton'alina zany hoe matory ny olona fa izy ro lahy tsy nahita tory satria migadra izy ireo fa zao tsy nametsinan'izany izy ny tao anatin'izany a fa Jesosy a no natsony niantso an' Jesosy tokoa izy roa lahy reo ary rehefa nivavaka izy a niantso an' Jesosy izy a nira fiderana izy a de inona ny zavatra nitranga satria izy ireo tsy hoe mody niantso an' Jesosy fa tena nataony tamin'ny fony rehetra zany tena niantso an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy satria porofon'izany de ozy ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 9:20 hoe nono mamaton'alina de nivavaka sy nira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy ny mpifatotra 9:20 ary nisy ororo tany mafy de mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenany tranomaizina tena mampahery be hoe rehefa tena hoe niantso an'Andriamanitra izy roa lahy ny iray fosiny ray saina tsy nanome tsiny enina de napiditra azy tao-ponja tsy zany resaka izy roa lahy tao hoe mba tena olona ratsy totra mba tena olona tsy vanina sanatria ohatra mety hiteniteny foana tahaka izany izy tena tsy niteniteny foana mihitsy izy tsy nametsiny andreo olona ireo izy satria tsy menatsiny ny olona raha ohatra hoe misy ny tsy mahalala satria ao ariana kely eo tsika de ndeha hijery hoe ahoana moa ny ahafahan'ny olona ino an' Jesosy kanefa tsy hitany masony zany fa izy roa lahy reo de tsy nametsiny mihitsy izy satria mazava ho azy ngefa tsy mino an' Jesosy reo olona reo tsy de mahafantatra ny amin'ireo olona reo a de tsy nahalala izy a ka de napiditra ponja any Paoly sy Silasy rehefa mivavaka izy nefa tena niantso an' Jesosy izy a de niatraika teo amason'izy ireo ny zavatra nitrangana manifestation a no nivavaka izay nataony mariana fa io Andriamanitra izay vavahan'ny Paoly Silasy ary ambara amintsika etoa de niasa tahaka izany nataony zany a ankehitriny voalazany tena Andriamanitra amin'ny Hebreo hoe tsy mbola miova izy a Hebreo 13 valo omaly an'io ary mandrakizay de voalazany ten'Andriamanitra fa nozogozonina n'Andriamanitra ny fanamban'ny fanorenany tranomaizina de tao anatin'izany a de niarana eno hatrany mpifatotra sy ny mpiandry ireo mpifatotra hoe niozongozona ny trano a vokatra izany vavaka sy raha fiderana niantsony an'Andriamanitra izany rehefa nitranga ary zany a de tsy hoe nozongozona fotsiny le fanorenany tranomaizina fa satria misy varavarana maro a vao tonga any amin'le toerana na hoe cellule zay niazomana an'izy roa lahy reo de inona ozy ianao zavatra lehibe nitranga ny sokatra tsirairay ireo varavarandreo ary zao no tao an-tsain'ny mpiandry azy ireo hoe lasa nandositra izy kasaky ambony teny izy kanefa tsy nandositra aloha zareo na de nivoara ny trano fa mbola teo izy ireo a ary nantany azy ireo mpiandry azy hoe andeha amony tena izy ireo de ozy aza mamony tena fa ato izahay
de teo izy ireo vao resy lahatra hoe afa mihitsy reto olona ireto satria manana fiainana tsy tahaka ny fiainanay a, tena tsapanay tokoa fa miasa eo amin'ny fiainany a ary misy akony eo aminy a io Jesosy a, io Andriamanitra izay atsony io satria profozany a rehefa tena ny antso azy izy tao anatin'ny sarotra tena ny resaka tamin'ny fony rehetra nanao fiderana tsy nitady sitraka tamin'izaniza tsy neritreritra hoe ay de zao ve vokatra mivavaka ataotsika de aty hatramaizina vetsika noho ny amin'ny Jesosy a fa nijoro foana izy roa lahy reo ny fijoroany a hoe any Jesosy izy a de tsy navelan'Andriamanitra hiala maina na hoe avelan'Andriamanitra irery a ny olona zay tena hoe mijoro marina mana fanapa-kevitra lehibe sy lalina fa ny fiainany de any Jesosy tokoa. De hitantsika fa ozy ny fanontaniana hoe andininy fa andininy 30 zao ny teniny hoe inona no mety ataoko mba ho vonjena. Zany hoe tonga saina izy ireo hoe tena zay a mila ny famonjena lehibe a tsy avy amin'olombelona fa tahaka an'izany famonjena tsy takatry ny saina mahazo sy iainan'izy roa lahy zany. De ozy izy namalotsotra hoe minoa an Jesosy tompo a de ho vonjena ianao a sy ny ankonanao. Rehefa malalo tsy ho any reto mpiandry any Paoly sy Silasy reto ihany a no hiatefan'ny teny androany. Inona no tsapanao hoe eo amin'ny fiainanao hoe tsy mbola mahatsapa ve ianao hoe misy Andriamanitra mamonjy anao? Mbola tsy tsapanao ve hoe tena niditsatrehitra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra? Tsaroa fa inavy ireo famonjena azo n'Andriamanitra atao atsika ary tadio tsara fa Andriamanitra ihany no mahavonjy. Ny olombelona misy zavatra azony atao eo amin'ny fiainana fa tsy mahavonjy ara-baky teny ny olona satria teto zao de olombelona ary manam-pahefana izy ireo a fa tsy manana an'izany hery a zay nananan'Andriamanitra nentina namoanana izy roa lahy tao hatramin'maizina izany fa hery hafa mihitsy. Voalazany tenin'Andriamanitra fa ny famonjena ataon'i Jesosy aloha de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe any Mateo 1:20 manao hoe hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy fa izy no mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Jesosy zany a izy no manafaka amin'ny fahotana. Raha ny fahotana aloha de io ny fototra manimba ny fiainan'ny olona. Tsy misy mpanota zany ka mety ny fiainany fa tsy maintsy simba ny fiainany. Baiboly mampianatra any amin'ny Romanina fa ny vokatry ny fahotana na ny tambiny fahotana dia fahafatesana. Fahafatesany fanalo voalohany indrindra fa ny vatana ihany koa de ravarava. Tsy misy olona manota ka hoe miadana zany fa ny ten'Andriamanitra milaza amin'ny Isaia 8:20 fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Noho izany io hotantsika iainan'ny olombelona zay rehetra olombelona eto an-tany tsy maintsy nanota avokoa. De noho izany de maninona tsy maintsy mila an Jesosy ihany koa izy satria Jesosy irery ihany no manafaka ny fahotana. Inona ny tokony ataon'ny olona zany mba hamonjeny Jesosy azy amin'io fahotana io? De tsy maintsy izy mino azy ary manaiky azy fa izy rery ihany no afaka hamonjy azy ka mampandroso azy eo amin'ny fiainany, mampanjaka azy eo amin'ny fiainany tsy indray andro fotsiny, tsy amin'ny fotoana voafetra fotsiny fa ny momba azy rehetra de omeny an Jesosy ho Jesosy Kristy no tompony, Jesosy Kristy no tompon'ny fiainany. Azadiny fa tsy hoe mba entina mbavaka ao amin'ny Jesosy ao amin'Andriamanitra mba ho afaka fotsiny ny zava-manahirana satria teboka faharoa de zao tsy mamonjy antsika amin'ny fahotana fotsiny izy fa voalazany tenin'Andriamanitra ry havana any amin'ny Isaia 53 fa io Jesosy Kristy io ny 14 de tsy hoe nitondra ny fahotantsika fotsiny fa nivesatra ny fahoritsika. Zany hoe i Jesosy Kristy koa zany no mamonjy ny olona amin'ny fahoriana zay mety ho fahoriana fantatsika eto amin'ity tany ity. Fahorim-panahy, fahorian'ny vatana. Anisan'izany ohatra hoe ny fangidi-piainana amin'ny sehatra maro isan-karazany. Jesosy de mahavonjy amin'izany satria efa nitondra ny fahoritsika izy.
nitondra fahoriantsika izy ary arak'izany ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 3:10 zany hoe nitondra fahoriantsika izy a. Voalohany de hoe nitondra ny aretintsika izy. Ny fahoriana aloha zany a mazava ho azy fa rehefa marary koa ny olona de ao anaty fahoriana e. Ka io fahoriana io a de Jesosy mihitsy a no mamonjy ny olona ao anatin'izany. Zany hoe tsy afaka miditra tsy hatreo fiainantsika Andriamanitra na inona mafy ny fahoriana entintsika raha tsy tsika mihitsy aloha ny mitondra ny fiainantsika akao amin'ny Jesosy ary mamela ny Jesosy ivelona hiasa ho mpanjaka ny fiainantsika. Ry havana ny fahafantarantsika azy aloha tsisy maharatsy azy fa tsy mitondra famonjeny zany fa ny mamela azy hoe manomboka androany a de tsy zarery tsony ty fa Jesosy am'izay a no tompony fiainako. An Jesosy a manaiky a fa tena very raha tsy manana an Jesosy. Tena manaiky a fa tsisy azoko atao fa tena ho very raha tsy misy an Jesosy satria izay no nambarany Jaona 3:12 hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa nanana fiainana mandrakizay. Akoatrany hoe famonjena izay ataony a am'ireo fahoriana ny aretina voalazany ten'Andriamanitra hoe izy a de nokapohana mitondra ny aretintsika. Io fampijalinana atao azy teo aminazy fijaliana zay en'ny olona eto am'izao tontolo zao ambaran'ny Baiboly hoe nofatsihana Jesosy a, nilanja ny azo Jesosy a, le fonina Jesosy a, satrohana tsilo Jesosy a, izany rehetrarehetra zany inona ny dikan'izany. Zay ny fahitana azy eto tany a fa ambaran'ny Baiboly a fa fitondrana fahorian'ny olona io ny fahotan'ny olona rehetra ary ny aretina izay mianjady lasa ho avy ary ankehitriny. Nizaniza zany ny olombelona rehetra na iza olombelona rehetra na inona aretiny a fahotany a fahoriany a de izany a no nazera atao am' Jesosy satria ny mpanota de mendrika no elohana. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny mpanota de sahaza azy a ny fahaverezana. Kanefa de izany rehetrarehetra zany a de efa nalohan Jesosy ny sandany fahotatsika. Noho ny fahotatsika de melokotsika. Noho ny fahotatsika de tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika. Noho ny fahotatsika de tonga teo amin'ny fiainantsika ny fanamelohana. Fa zao a mahafinaritra be ny vaovao mahafaly ambara aminao fa tsy mandoa an'izany tsony tsika senao fa efa nalohan Jesosy zany. Fa inona no tokony ataontsika senao? Ny ataontsika de ny mino an'izany fa maran'izany. Ny mino an'izany fa ny finoana Jesosy a no mitondra famonjena ho antsika fa raha tsy mino azy tsika de ho very. Metimety ny olona hoe zange matsaratsara fitondratena ihany ko. Ahoana koa Andriamanitra no hitondra ho any fahaverezana zany? Satria izay lazainy Jaona 3:10 hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Fa ahoana zany no avery ako? Zange tsy de manao ratsy be e. Zange mba tsaratsara toetra ihany e. Fa ozy hoe very zay rehetra tsy mino azy. Amin'ny teny anankiray de hoe tsy maintsy very zay rehetra tsy mino azy. Zay rehetra tsy manaiky azy de ho very ihany. Noho izany a manana fotoana tsara tsika anapahana hevitra ino sy anaiky azy eo amin'ny fiainantsika. Kanefa kosa etsy andaniny maro ireo zavatra zay tena ilantsika famonjena. Azo lazaina hoe fahampitehana, fahavoazana, akoatrany hoe fahaverezana izay miandry ny olona, miandry ny fanahin'ny olona raha hiala eto tany izy. De eo amin'ny fiainana zay atriany eto amin'ity tany ity de izao hoe hiady irery izy ary tsy hanana famonjena ho an'ny fiainany amin'ny fahafenoana fa amin'ny ampahany ihany. Satria ny ten'Andriamanitra nilaza teny ambolohany hoe minoan Jesosy tompo a de ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Teboka farany a amin'ity tapany faharoa amin'ity hafatra ity de izao. Maninona ny olona sasany a no milaza an'izao zavatra zao hoe ahoana moa zany no ino an'izany Jesosy tsy hita masoko zany. Jery ten'Andriamanitra tsika atao filazany tsara amin'ny Matio a hoentina anazavana antsika hoe fa maninona moa no misy ny olona tsy mino a, misy ny olona tsy mety manaiky satria miandry izy hoe aiza ho tsapay tanana
izany Jesosy Kristy zany mila jereko zany. Mateo 9:10 eo amin'ny 9:17 de misy tantara izay ny fanatrehan Jesosy tamin'ny olona izany. De ozy ten'Andriamanitra hoe tonga tany faritany Kaisaria Philippe Jesosy de nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa zanak'olona 4:10 de hoy ireo ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy sasany Eli, ary hoy sasany Jeremia ny anankiray ampaminany. Ary hoy Jesosy taminy fa ianareo kosa manao aho iza 9:10 ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona 7:10 de namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao Simona Barjona fa tsy nofa mandranona neo anao izany fa ndraiko izay any an-danitra. Wow, inona teny ambara am'izany? Ny olona zany de manana ny fieviny hoe mety izao angamby izy, misy miteny hoe mpaminany izy, misy miteny hoe ahoana avy lazay ny ten'Andriamanitra teo hoe Jaona izy, Eli izy, Jeremia izy. Fa namaly kosa nefa Simona hoe ianao izy no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Mitovy ireo samy olombelona eto tany tsisy nahita any ankoatrany. De ozy Jesosy hoe ianao matoa nafantatra an'izany de Andriamanitra niraiko izay tany an-danitra no nambara taminao. Inona ny tia nambara am'izany? Tsy menatsiny ny olona raha ohatra ka hoe tsy mahafantatra ary tsy mety manaiky fa misy metratra hoe tsy izany razam-bazaha sy ny sisa. Fa io olona anankiray 2-3 be dia be eto ambony ity tany ity tsy adala akory fa maninona manaiky ny olona hoe za de anaiky an' Jesosy ary matsapa ny akony eo amin'ny fiainany. Matoa moa zany izahay tompoko manambara ny amin'ny Jesosy de tsy satria tantara nangano izay eninay zany fa tena eninay ary vavolombelony fiasany eo amin'ny fiainanay izahay. Ary zany no anambaranay araka ny ten'Andriamanitra hoe nahazo maimaim-poana izahay de mizara aminao maimaim-poana. Nokasian'Andriamanitra ny fonay ka na tsy hita masonay ary izy de marina zany ary ny nonay de nitona famonjena ho anay. Inoko fa mikasika anao koa Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka hoe entintsika amin'ny fijery maholotsotra hoe tahaka andreo nianatra hoe vakina amin'ny Baiboly de alefa amin'izay hoe raha ohatra an'izao ny fijery an'ity Baiboly ity de izao ny fahazahoanay azy de izao ny conceptany de hijery tahaka an'izany tsirairay avy. Tsy tahaka ny fahalalana tsotra na ny savoir savant koa ny Baiboly fa ny ten'Andriamanitra milaza hoe ny olona izay manana ny fanan'Andriamanitra ihany, ny olona izay kasiha ny fanan'Andriamanitra ihany no afaka mahafantatra izany. Ka ho antsika tsirairay avy izay mandre ny hafatra, enao fa misy famangina manindrona ny fonao hoe marina nge fa misy aho Jesosy, misy teny kely ao anatin'ny fonao ao anatin'ity hafatra ity de maro isika mandre izany. Mety na eny hafa ny teny fa ndrebirebena nge zany tsy misy akory zany Jesosy zany fa ao anatin'ny fonao ao misy hafatra kely miteny hoe marina zany. Maneky ahy ianao, tsy zany miteny anao an'izany fa Andriamanitra miteny anao. Fotoananao zao andraisanao famonjena, aza miandry ny rapitso, ny rafakapitso fa fotoana zao anokafanao ny fonao ho an'i Jesosy averiny ny ten'Andriamanitra ihany. Fa inona no atao mba ho vonjena? Zany hoe raha tsy ataonao zay de tsy ho vonjena ianao. Noho izany ny finoanan'i Jesosy de tsy aitraitra akory ry havana. Na hoe mba hampisehoana ny olona fa manana foto-kevitra mba hafa kely ianao na maizy anao fa tena antoka mitondra ny famonjena ho amin'ny fiainantsika. Teboka farany de zao amin'izao vaninandro zao de betsaka ny zavatra tena mahavelevitra ny olona. Fa ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 5:10 sy 10 de ozy ny ten'Andriamanitra amaranako azy. Ny Jaona 5 amin'ny anaran'i Jesosy 10:10 sy 10 manao hoe izao ny vavahady, raha izao no idiran'ny olona de ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hoanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, izao avy manana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ny tapany farany androany no tenena ambara amintsika hoe ireo mpangalatra izay lazay kody lazay Baiboly eto fa endrika ireo asana fana ratsy, asana zavatra ratsy izay tena hoe
mampiverevitra ny olona mampitoreo ny olona izay mampijaly ny olona ry havanao raha manatona an' Jesosy tsika manaiky an' Jesosy mamela azy anjaka eo amin'ny fiainantsika amin'izay de izao hoe amonjy antsika am'ireo fangejana fampahoriany ny asany maizina eto amin'izao tontolo izao ny fanaratsy zay mamatotra ny olona ireo karazana fanafiana fampisaviana fampijaliana ataon'ny herin'ny maizina eto amin'ity tany ity tsy afaka ho afaka amin'izany ny olona raha tsy vonjen'Andriamanitra no ny fanatonany an' Jesosy satria Jesosy ozy ny teniny hoe izao raha izao ny idiranao de amonjy anao amonjy anao amin'ny mpangalatra amonjy anao amin'ny asany maizina amonjy anao amin'ny fangetsana zay ataony devoly maro ireo karazana devoly zay mamatotra ny olona ao anatin'izany fanamanandevo betsaka loatra ny olona mahafantatra hoe ratsy eny ty zavatra ataoko ty satria mantsy tsy misy mahay manala tena ny olona mety haitsika ihany miala amin'ny zavatra sasany fa misy zavatra tena tsy haitsika mihitsy manala azy fa ao am' Jesosy ihany izy ihany no mahay mamonjy atsika mahay manafaka atsika amin'izany noho izany ry hava-malala de fitiavan'Andriamanitra ary tena famindrapo avy amin'Andriamanitra antsoantson'Andriamanitra amintsika mianakavy izao afatra izao tsy kisendrasendra no nandrenesanao izao afatra izao mitonanao ny ten'Andriamanitra ity ampamaranana de hoe minoan' Jesosy de ho vonjena ianao ary tsy ianao fotsiny fa ny ankonanao maneky azo mpamonjy ny fiainanao ao ko fantatrao fa izy rery ihany no mahay mamonjy anao anafaka anao amin'ny ota amin'ny fangejana amin'ny famatoran'ilay ratsy amin'ireo asany maizina amin'ireo fahoriana sy aretina maro izay mahazo ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity ny fantrana lalina ny fatsapan'ny olona fa irery ny zavatra maro tsy voatanisa izay mangeja ny olona eto amin'izao tontolo zao tonga Jesosy le tena tianao tsarofana atsika ary tsy tena mahafantatra ny tokony atao amin'ny tenatsika fa Andriamanitra ilay namorona atsika ihany izy no mahay mamonjy atsika fa tsy maintsy manapa-kevitra nantona azy isika aza mijanona fotsiny amin'izao fa tapaony hevitra ary ity zavatra lehibe faharoa ihany koa izay ambara aminao hoe mila manatona an' Jesosy ianao ka mandeha koa ianao tsy mijano amin'ny tokantranonao fa mamonjy fiangonana ahafahanao manamafy ny fiarahanao am' Jesosy ka mandre ny afany mandre ny teniny izay manamafy ny orinanao sy mampijoro anao ka andraisanao le famonjena lehibe zay ataon'Andriamanitra sy zay efa nomanin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny tompony hitanao ivavaka anao androany zay manaraka amin'ny fandarana Andriamanitra iaso amin'ny fiainanao tompoko inoko fa nikasika anao ny herin'Andriamanitra ivavaka isika ry Andriamanitra io rainay malaly ianao zay tianay loatra ary mbola naneo zany fitiavanao zany tamin'ny alala zao fandarana izao vangio izay rehetra nandreny afatrao androany ao anatin'ny fangejana maro ao anatin'ny fahavelezan-kevitra nomenao azy androany ny vahaolana de Jesosy izy ny famonjena sy vahaolana ao anay ka ny fampandrosoana azy ao anatinay amin'ny teninay hoe mandrosoa ianao Jesosy eo manaiky anao de inoko fa hikasihanao ny fiainany reo herin'ny maizina mitondra fisalasalana de miala mianaran'i Jesosy izany tononoko fa ho amin'ny tokantranon'ny olona ny fifoazana ny famonjena amin'ny anaran'i Jesosy ivavaka anao ho sitrany ianao ifany olanao apetrao eo amin'ny tratranao tananao mino fa tsy Andriamanitra ny akaikany izy fa Andriamanitra ny lavitra amin'ny anaran'i Jesosy nitondrako mambavaka zay rehetra ao anatin'ny fanaitainana sy olana sarotra amin'ny anaran'i Jesosy misy vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy misy fagagana amin'ny anaran'i Jesosy hitrana ianao mamonjitra ny fanasitranana mamonjitra ny vahaolana mamonjitra ny fahasitranana ao anao amin'ny anaran'i Jesosy amen mirary soa anao de tahin'Andriamanitra tompoko narahinao teo ny fandarana niarahana tamin'ny CEAEM na ny Confédération des Églises et Associations Évangéliques de Madagascar sy ny fimpifimba na ny fiombona ny mpitoro filasan-tsara eto Madagasikara fandarana fiombonam-bavaka ho an'ny firenena ahitanao vavaka toroteny hira fiderana ko andeha iray fo andeha iray saina andeha hifankaty fa tokana tanjona Madagasikara ho an'i Kristy raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena
ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra aho ka melanelo ary anasitrana ny tany